teo netreny ty savorovory sy fihetsiketsehana tetsy Analakely ty moa dia nitondra fanazavana momba izay indrindra ny commissaire divisionnaire Tsirombahina Germain ndeha roarantsika indray izay fanazavana izay. Naray fitoriana zahay noho ny fanambanana antsy nataon'ireo mpivarotra mandehandeha etsy Analakely an'ireo ho police municipaly hoy ny commissaire divisionnaire Tsirombahina Germain, commissaire central. Raha nitondra fanazavana ny tenany mikasika ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra etsy Analakely. Nisy tokoa ny fandrahonana ho faty sy fikasana mono ireo polisy kominaly nanatanteraka iraka avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny fanadiovana ny tsena hoy hatrany ty commissaire ty. Etsy andaniny zany nandratra ireo polisy kominaly ihany koa ireo mpivarotra mahery fihetsika. Manoloana zay rehetra zay dia voatery nandray ny andraikiny ny mpitandron'ny filaminana ka niroso tamin'ny fisamborana. Olona miisa telo arak'izany no nambarany commissaire central fa voasambotra ary natao fanadihadiana.